Manatra ny araba ndray tompoko lasy tompoko vavy amin'ity takarivan'ny alakamisy ity manasanao avy hatrany anaraka hatramin'ny farany fampalalam-bavao eto amin'ny fahitalavitra MATV ny fisian'ny andiam-balala izay naberesaka ny maro tamin'ity androandroany ity ho an'ny teto andrenivohitra sy ny manodidina isany hoentina amintsika izany eo ihany koa ny hevitry ny BNGRC manoloana azy ireny eo amin'ny tontolo hafa kosa indray dia ny fitohizan'ny fitokonana tanterahan'ny mpiasa eo anivon'ny Air Madagascar akory ny atairan'ny rehetra tamin'ity androandroany ity noho ny fisiana andiam-balala nanamaizina tanteraka ny rahonan-Antananarivo sy ny manodidina. Inona ny zava-nitranga fa lala vaiza izy reto, inona ny tsara ho fantatra mahakasika azy. Atairana ny an'ny mponina an'Antananarivo tamin'ity androany hariva ity satria dia nandrakotra ny tanàna ny valala. Saika nahitana izany avokoa na teny Anosipatrana, nandalo teny Mahamasina, Anosy, Tsimbazaza, hatreny Ampasapito. Rakotra ary maizina mihitsy ny tanàna an'Antananarivo. Na dia efa ilentika aza ny masoandro dia mbola maro dia maro ireo valala teto andrenivohitra. Ny an'ity ankizilahy kely ity izao dia nasain'ny ray aman-dreny sambotra valala mba hatao laoka. Ataonay laoka, dia endasinay. Iza nampaniraka an'la? Dadanay sy mamanay. Raha ny fanambaran'ny FAO dia noho ny fiakaran'ny maripana teto andrenivohitra no mety nahatonga ireto andiam-balala ireto. Isa arak'izany ny fepetra ho raisin'ny FAO mba hampielana an-tanan-dehibe ireto andiam-balala ireto. Mbola isy ihany koa ny andiam faharoa amin'ny ady atao amin'ny valala izay ilana 10 tapitrisa dolara Amerikanina ka amin'ny volana septambra ho avy izao no anatanterahana izay andiam faharoa amin'ny ady amin'ny valala izay.